Finaritra indray tsika amin'ity alarobia fa 9 volana janoary tia 14 mifanaraka tsara atao anatin'ity fandarana azo vanon-kolaka n'ity sika eo am-piainona sy eo am-panarahana ny fandarana ianao dia miraso ho anao indray azo tomana tsara ny amin'ny teny mpiaina sy fahasoavana rehetra ho renesitsika mivantana amin'ny alalany fandarana azo vanon-kolakana. Anio dia karazana afatra apostolika no entiny eto amin'ny fandarana azo vanon-kolakana ahafahanao mahita sy mandray miariary mifamarinana ny teny amin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra mahagaga mivantana miatika ny situation anao na nitranga miseho eo amin'ny fiainanao tsy maintsy hanovo zao dia zao mombanao ray manontolo. Andriamanitra rehefa miasa eto am-panombohana dia tiako ny mampanantenanao fa tsy mamerina ny zavatra tokony ataony androany raha-pitso izy. Raha ny teny izy hoe misy mazava taoriny fotoana ny tenenany dia nitranga vitrany le vokatra. Jesosy koa rehefa manasitrana ny marary dia toraka izany nijamba sy miboka marena sy ny mona dia teo ny eo avokoa no nikarakaran'Andriamanitra azy. Anio zany dia tokony mampanantenanao fa afaky nitranga eo no eo le vokatra fanafahany eo fiainanao amin'ny anarana Jesosy Kristy velona masina manakely avy Nazareta. Ndao antsika hijery zavatra anankiray zay tena tokony hanokatra be loatra ny fanantenanao ny amin'ny fahaiza-manao io Andriamanitra io hikarakarany ny fiainanao ary tsy maintsy hanovany ny fiainanao androany. Ndao rejerentsika no boky ny Matteo 7:10 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoki fa izao ihany aza matahotra. Ary Petera namalaka nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia saivo manantona anao eny ambonin'ny rano ary hoy izy manatona dia nidina ny ala tamin'ny sambokely ny Petera ka nandeha tambonin'ny rano anantona an' Jesosy. Hitantsika amin'izay zany reo tenindreo hatramin'ny 9:7 fa nisy fotoana Jesosy niheveriny mpianatra fa mahatoto. Dia rehefa natopatopany alon-drano ny lakan'ny mpianatra dia niteny nitsangatsangana teny ambonin'ny rano Jesosy dia hozy izy Petera tohatra ny tompo ry. Dia rehefa nahita izy dia manatona hozy izy Jesosy fa izaho ihany. Dia rehefa niteny Jesosy hoe manatona ary tao ambadiky le teny hoe manatona dia afaka nandeha teny ambonin'ny rano nitovy tamin'i Jesosy Petera. Atao anatin'ity fandarana ity Jesosy nitoriana izy ny ao ambadiky izao fandarana izao ka raha afaky mianantona an' Jesosy tahaka izay nataony tamin'ny Petera koa ianao dia raha rano aza tonga lalana. Ndao antsika eritreritry rehefa Jesosy niteny hoe manatona dia tonga lalana le rano. Nisy fotoana indray teny anefitra ny vato lampy nampandoavina rano. Nisy fotoana indray tany anefitra le rano teo tsy azo nandehanana indray lasa nataony tonga tany maina. Nisy fotoana indray mandeha koa raha nahavariana rano indray navadiny tonga divay azo sotroina. Ary nga vitan'izany ihany io rano ihany nataony tonga raha rehefa tonga tany Egypta izy. Teny aminao androany ny Andriamanitra zay toriko aminao dia Andriamanitra afaka hiantoka ny famadihana ny fahababonao ho tonga tena voninahitra. Afaka madika le aretina mangejanao ho tonga fahasalamana. Raha rano azy nataon'Andriamanitra tonga lalana azony Petera na andehandehanana azo nitsangatsangana tahaka izay nataony Jesosy ihany koa. Inona ny tsy vitan'Andriamanitra avadika eo amin'ny fiainanao rehefa hiditra tsehatra hanova tantaram-piainanao izy. Io Jesosy io androany no miteny hoe makanesa ty amiko ry miasa fatra sy mavesatra entana fa za no anomenao fitsarana miantoka ao ambadiky ny fiantsony hoe manatona dia misy fitsarana vonina. Inona ny tsy mampitsatra anao eo amin'ny fiainanao fa androany vitan'Andriamanitra no mibaiko an'izany hoe mitsara dia hitranga izany vokatra zany. Tena tiako ianao ino androany fa be lavitra mihoatra lavitra no niery manakana anao niery mampanantena fampandrosoana anao tsy maintsy anovany tantaram-piainanao androany maraina. Alahoery fa alahady miavaka ao anao androany. Alahady afaka tena hanovan'Andriamanitra ny tantaram-piainanao tanteraka amadia ny tantaram-pejinao anatin'ny ray segondra hitondra vavolombelona tsy takatry ny saina amin'izay tolo mahakasika ny fiainanao ray manontolo. Raisy ny fepetra androany mijoroa amin'ny toerana misy ianao dia mitsangana. Raha malemy ianao dia mitsangana eo ambony chaise roulante tonga dia mitsangana amin'izao fotoana izao anao fahagagan'Andriamanitra. Raha rano azy vitany nanovan'ilay izy ho tonga azo hitsangatsanganana ny kanao koa androany maraina ho afan'Andriamanitra ianao lady apika anareo menakavy eo tokantrano ananao fanantenana be loatra amin'ny hanovan'Andriamanitra ny tantaram-piainanao amin'ity androany maraina ity. Raha nino ianao dia mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakely avy Nazareta atsipazony beky dia mandehana amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta sokafo ny vavanao dia manomboa mitenena ramony ianao. Raha jamby ianao mahiratra amin'ny anaran'i Jesosy
mahirata amin'ny anaran' jesosy. Raha mony ianao mitenena, raha misy fitosana ato vatanao na cancer na areti-po sy trana am'izao fotoana itenenako zao, anio le Andriamanitry ny Baiboly zay naniraka Jesosy Kristy avy any Nazareta zanany tondra famonjena mikasika amin'ny fiainanao ka amin'ny anarany zany anarana sarobidy zany ny andiko misarotra rehetra amin'ny fiainanao misy fitsarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Te hiteny aminao androany, tsisy fanantenana napaka eto tsisy fahalemena afaky notafajoro eto tsisy tontolo sy trangasakana mbola afaky mianakana an'Andriamanitra zany ka teraka anankiray eto tany, nefa Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra ary eo amin'Andriamanitra ny andidina ny zavatra rehetra, amerina amilony ny zavatra tsy nety rehetra teo amin'ny fiainanao amin'izay Andriamanitra amatika an'ireny ho tena tontolo mety araka ny sitrapony amin'izay manomboka androany amin'ny ara-man'i Jesosy Kristy velona masina manan-kely avy any Nazareta. Ny zavatra tsy azo antenaina mbola mety ny anatenana azy rehefa eo Andriamanitra. Ny zavatra tsy azo antenaina mbola mety ny anatenana azy rehefa eo Andriamanitra. Zay ro re tsy nanantena intsony fa aretina mafy ny nanantenany zanany mba hositraniny, fa namaty koa aza ny zanany satria tao atokantranon Jesosy ary nandroso misy fanantenanany amin'ny ananganana azy, misy fanantenanany amin'ny ananganana zay rava rehetra eo amin'ny fiainanao, misy fanantenanany amin'ny ananganana zay tontolo tsy misy tsony eo amin'ny fiainanao, zay tsy azo antenaina intsony. Tadiovy le vavy-mpitondra tena teo taonaina rehefa nandalo fotsiny ka sendra ny fanay tamin'i Jesosy nefa tsy nanantena ny fahavelomany zanany intsony tendreny Jesosy ny trano vorona dia nitsangana ny zanany lahy, tsy ny finono nananganana azy fa ny fitiavan'i Jesosy azy. Te hiteny aminao fa mbola mitoetra ho tianao mandraka androany Jesosy. Ninona tsy azo antenaina intsony androany mbola misy antenaina ihany satria eto ny anarantsitoa androany afaka nanganantsika an'izany. Fantatro koa Malko lay lehilahy anankiray maramila tonga dia nanatsoka ny sabany anantona an' Jesosy sy hisabotra azy, nitapahany Petera tamin'ny sabatra ny sofiny Malko, ny sofina latsaka ve misy antenaina ataoko Malko to olona anentsika azy fa tsy anaradia azy akory, nefa tao anatin'ny fotoana amin'ny programa amin'ny famonjena ny fisiny Malko ka natonga anentsika azy mbola napetaka ihany le sofina tsy azo antenaina intsony fa latsaka noho ny fanapahan'ny Petera azy tamin'ny sabatra. Te hiteny anao fa zany lehibe ny fitiavany zany ampy amerina amilony ny fiainanao. Trop loatra ny Andriamanitra zay toriko aminao, aza vena izy na ianao no nakana siditra atsehatra androany midira atsehatra Jesosy eo fiainan'ny olona androany zay manantena rehetra aoka andray vokatra avy aminao, mitsangana eo amin'ny anaran'i Jesosy, ny matanina rehetra velona ny tanao amin'ny anaran'i Jesosy, ny tapaka lalàna rehetra atanjaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona zavatra tsy azo antenaina intsony androany mbola misy azo antenaina rehefa eo fanatriany tsitoa. Zay le hiaraka makivaky atsika ny titony manomboka androany, noho izany manana fanantenana fa kely loatra ny zavatra angatanao mihoatra noho zay vomanao aminy ho anao. Raha voniny ianao androany raisy Jesosy ho tovo sy famonjy fiainanao manokana averenao zao vavaka zao. Falo mifoky Jesosy raha nandre ny lazainao tamiko, mamindrafo amiko noho ny tsy fonoko, mamelany eloko noho ny fahadalako. Vonina Jesosy ny anantona anao, vonina Jesosy ny hitady ianao, raisiko ianao tompoko, raisiko ianao mpamonjy ny fiainako manokana, midira atao anatiko, sorato eo amin'ny boky ny fiainana ny anarako, manaiky mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny vavolombelona rehetra tamin'ny fandaran'androany satria miteny amiko Andriamanitra ifankasika fiainan'olona sady soraty SMS na koa miantso mivantana ny numéro 034 02 032 dia hitatsika Andriamanitra manantena ny vavolombelona avy aminao, matoko ny fivoam-piainana nananao ary manantena ny fidin'Andriamanitra tsy sehatra tsy misy saka amin'ny tontolo rehetra ilanao azy. Veloma tain'Andriamanitra ndraiky veloma tompoko finaritra. Isaky ny zoma arivo ao amin'ny trambok'olona Analakely amin'ny efatrora. Fitopanafana karakarain'Andriamanitra ny fiainanao, afaka sisitrana ny aretina ary esorina amin'ny fomba mahagaga ny manahirana. Hotahiran'Andriamanitra ianao zoma arivo trambok'olona Analakely amin'ny efatrora. Fanofasoavan'Andriamanitra ny mahadio izao velona Jehova.
misy mikrôba ny trano zanako ao tsy nanatena trona hatramin'izao kansera minoko zany dia sitrana somatsara kansera le izy dokotera ny teny hoe sitrana ianao a afaka ny fatorana rehetra hoesorona ny fanaintaina rehetra satria eo afanatrenizy ny zavatra mamay afaka mihitsy zany tatra anaty Aleluia shambatra we isaky ny zoma ariva ao amin'ny trampokon'olona nalakely amin'ny efatrora fitopanafana karakarain'andriamanitra ny fiainanao afaka sisitrana ny arety ary esorona ny fomba mahagaga ny manahirana hotahin'andriamanitra ianao zoma ariva trampokon'olona nalakely amin'ny efatrora fa ny fahasoavan'andriamanitra ny mahadio izao a velona Jehova Amen.